Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary falehatrany hanonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hanjaka sy hanapaka ao anivo ny fiainanao. Amen. Tonga eto izahay telo mirahavavy reto, tonga hifampizara amin'ny analan'ny fanontaniana. Metraka fanontaniana dia ireto rahavavy reto no hamaly. Dia ianao ihany koa tsy ho diso anjara raha mangitety ianao hamaly dia afaka manoratra eo ambanin'ity fifampizarana ity amin'ny alalan'ny commentaire izany. Ka milohan'izay raha mety ianao dia hivavaka aloha tsika satria ny zavatra rehetra dia atomboka amin'ny alalan'ny vavaka hatrany. Dia ndao ary hiara hivavaka isika. Haleloha Tompo. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy ianao misaotra indrindra fa nomenao ity fotoana ity izahay telo mirahavavy afaka hifampizara amin'ny alalan'ny fanontanianao apetraka sy ny valiny. Ary reto tsirairay avy izay nomenao fahafahana handre amin'izao fotoana izao dia avy aminao ihany koa no fotoana hahafahan'izy reto mihaino eto ka dia misaotra indrindra satria na izahay eto mizara izao na ireto rehetra izay nanoka-potoana hihaino eto dia samy avy taminao avokoa ny fotoana ka makasitraka feno anao izahay. Ao anatin'izay dia angatahako fanamasinao hiasa ary handresy lahatra io fona io, hahalalànay koa ny tokony hatao fa indrindra ny fiainam-panahinay indraindray efa manao routine fotsiny izay ny amin'ny fiainana andavanandro dia tsy tadidy fa efa maimaina ny aram-panahinay, efa mangatsiatsiaka sy ny sisa ka indreto izahay Tompo nomenao izao fahafahana izao mba hahatonga anay hatsiaro tena halala ny tokony hatao amin'ny fiainanay andavanandro dia ametraka izao fifanontaniana apetraka izao dia fanamasinao no angatanay hiasa mahery handresy lahatra ny fonay tsirairay avy fa tena hoe misy tokoa ny fahamainana aram-panahy, misy ny tady hangatsiatsika nefa ianao ty ho tonga ihany ka indreto ary izay Tompo miaraka eto ary hatombokay amin'ny anala ny anaranao Jesosy izao fiarahana eto izao. Haleloia. Amen. Amen. Ndao ary misy fanontanianao apetrako dia ny rahavavy no omeko fandraisam-pitenenana rehefa avy eo ao aorianan'ity fanontaniana apetrako ity. Dia ny fanontaniana apetraka dia ny hoe ahoana ny ahalalànao fa tonga any amin'ny fahamainana aram-panahy ianao. Izany hoe ahoana ny ahafantarana fa maina ny aram-panahinao. Dia andao ary raisitsika ny rahavavintsika izay efa vonimbonina izy no hamaly izay fanontaniana izay dia isika rehetra ihany koa fa miomana koa ianao ny amin'ny valiny izay afaka soratanao eo ambany araka ny fanlazaina teo. Dia andao ary handray ny rahavavintsika isika amin'izao fotoana izao. Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony tenako ry rahavavy sy ranadahy ary manorika ihany koa ny fiadanany mba hanjaka sy hanapatapaka eo anivon'ny fiainan'ny tsirairay avy. Tonga eto moa izany aho hamaly ny fanontaniana izay napetraky ny mpanompon'Andriamanitra. Ny fanontaniana moa dia hoe inona no mahatonga ny fahamainana aram-panahy. Hamaly aho ary manentana anao koa mba hanome ny hevitrao amin'izay fanontaniana izay raha mety ianao dia ataovy eo ambanin'izao fizarana izao no valiny ianao amin'ny alalan'ny commentaire fa dia mahafinaritra anay ihany koa no andray ny valiny avy any aminao. Averiko ihany ny fanontaniana dia hoe inona no mahatonga ny fahamainana aram-panahy. Alohan'ny tondrasako ny valiteny avy ety amiko dia hivavaka aho. Misaotra anao ary Andriamanitra raiko fa mbola nomenao fahafahana indray ary ataonao fitaovana iresahana amin'ireto mpanompona ireto. Ka raha hamaly izany fanontaniana izany aho dia aoka ny ianao fanahy masino no ametraka ny valiny izay tokony ho fantatra tsirairay avy satria ianao dia manan-kambara aminay foana isan'andro isan'andro ka dia mino sy manan-tena aho fa ianao no ampiteny ny vavaketo ary andray ny afatra avy aminao indray izay. Misaotra Jesosy malalo. Aleloia. Amen. Inona no mahatonga ny fahamainana aram-panahy. Ao anatin'izay dia tsara fantarintsika aloha hoe inona moa ny atao hoe fahamainana aram-panahy ary inona ny symptôme an'izay. Ny fahamainana aram-panahy dia raha tena hoe bangona bango-tokana angambany dia hoe fialana amin'ny fitiavana voalohany tahaka ny fiangonana tany Efesosy. Izany hoe fa mandeha routine fotsiny ny fanarana an'Andriamanitra fa tsy misy zavatra
manititintina intsony ka izay ny atao hoe faha-mainana aram-panahy. Ary hoe inona ny symptôman'izay ny fomba fahatarana zany hoe ahoana moa raha tena hoe efa miaina amin'izay faha-mainana aram-panahy zay ny olona anankiray. Ohatra hoe raha miaino toriteny ianao, ohatra miaino toriteny zany ilay olona izay miaino amin'izay faha-mainana aram-panahy zay, tsy misy zavatra manaitaitra azy mihitsy ao anatin'ilay toriteny. Mety aza angambany hoe ho reny torimaso na koa hoe tsy mahatsapa ninina mihitsy zany mba makasikasika anazy amin'ilay toriteny izay inoana. Mety raha any am-piangonana izy mihaino toriteny dia ny mijery lera no mahamaika azy toa lava be koa zany toriteny zany. Vao miala eo izy dia toy ny olona mijery fitaratra ho iny teny dia efa adinony sahady hoe inona moa ilay zavatra niresahana teo. Zany hoe tsy misy fifatoana ary tsy misy zavatra mba hoe mahafinaritra azy intsony amin'ny toriteny izay inoana. Toy izany koa raha mamaky baiboly izy mety efa tsy fanalana andro fotsiny no anaovana an'izay fa tsy misy zavatra manaitaitra azy na ny baiboly izay vakiana fa na dia mamaky gazety aza angamba mety mba manitsintina raha mety mihitsy aza hoe tsy mazoto intsony ny amaky baiboly. Mety raha mira fiderana koa izy dia le ritme fotsiny angamba no manaitaitra fa ny tononkira izay sy voalaza rehetra fa tsy misy makasika ny fontsony tsy ao intsony zany ilay fahamaminana ny Jesosy fa lasa fahazarana. Ka izy io raha tsy mitandrina antsika dia matetika mahazo ny kristianina ny faha-mainana aram-panahy satria lasa routine, lasa religion fa tsisy intsony ilay relation izay tokony ho isy amin'Andriamanitra. Lasa kamo mivavaka, lasa hoe manala adidy fotsiny le mivavaka fa tsy misy faniriana mba te hifandray amin'Andriamanitra. Izay no miseho dia mandalo faha-mainana aram-panahy zany ilay olona. Ka io faha-mainana aram-panahy io dia mandeha par étape izy io. Ohatra ny toerana anankiray any raha vao tsisy rano izy dia miamaina jusqu'à le toerana zany lasa karakaina tanteraka vakivaky mihitsy aza. Rehefa hoe toerana anankiray hoe ela tsy nampisy orana tamin'ny toerana io dia hita mihitsy hoe efa ela ty toerana ty tsy nisy rano fa nanontany aza vakivaky mihitsiny. Ka toy izany koa zany ny aram-panahintsika ny tontolon'ny fanahy rehefa tsisy rano mandehandeha azy intsony dia lasa maina tanteraka ka lasa tsy anirina zavatra intsony, lasa tsy misy zavatra maniry eo na inona ambolena eo reraka foana izay mamboly an'izay fa tsy mba haniry mihitsy satria tsy mba misy rano andehanandehana azy. Ka ny mahatonga an'izay voalohany indrindra dia ny fahotantsika alohany. Voalohany indrindra raha manota antsika dia voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona 5:9 fa ny fanahy masina no mampihaiky antsika izay fahotantsika izay. Ny fanahy masina zany no mandefa n'ilay alarme mipengany amintsika any raha vao misy zavatra tsy mety ataontsika dia mampafantatra antsika ny fanahy masina mandefa fandraisan-dahatra ny anatintsika any tsy mety izay ataontsika izay. Raha ao anatin'izay le olona zany tofena zay hoe tsy avela izy voaka fa tsy maninona io zavatra kely iny koa tsy maninona io dia ohatran'izany foana dia farany dia manomboka lasa tsy sensible amin'ilay feon'ny fanahy masina intsony zany. Ka izay nahatonga ny Paoly manao hoe aza mamono ny fanahy satria lasa tsy hain'le olona intsony ny filazan'ny fanahy mampitandrina hoe en danger ianao manao tsy mety ianao tsy nety ny zavatra nataonao satria tsika koa dia manana ny fanahintsika manana ny raisonnementsika ka ny raisonnementsika indray zany no entintsika manamarintena fa tsy te hibebaka tsy te hoe hiaino le feon'ny fanahy fa lasa totofana le feon'ny fanahy mba tsy avela hiteny dia lasa hoe tsy maninona zany fa ny fanahy masina dia mampatsiahintsika zany manao ny asany foana izy fa tsika no minia tsy miaino. Fa hoy Jesosy eo amin'ny andininy fahavalo ato amin'ny Jaona 5:9 avadrio kely amin'ny anaran'i Jesosy, ary raha tonga izy dia mampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Izany hoe mampiaiky antsika ny fahotantsika izay no asan'ny fanahy masina. Ka ny mahatonga ny faha-mainana aram-panahy dia tsy fianoana ny feon'ny fanahy masina izay mampafantatra antsika hoe nanota antsika ka dia misy mandeha mampitandrina ny fanahy dia lasa foana ka lasa
lasa tsy mampanina an'ilay olona tsony ny miaina ao anatin'ny fahotana satria totofany izay feon'ny conscience izay milazany aminazy hoe tsy mety ny ataony, amariny ny tenany, amariny ny zavatra izay ataony amin'izay raisonnement mety ahafantarany azy. Ka izay dia mahatonga famainana aram-panahy. Satria ny fanahy masina ihany koa dia ilay rano miboiboika tsy mety ritra ao anatintsika. Ka raha totofantsika zany ilay loharano mba tsy andenantsika dia mazava ho azy fa tsy afaka hiparitaka amin'ny tenantsika tsony ka lasa maina tanteraka ny aram-panahyntsika. Ohatra zao misy toerana anankiray dia misy loharano foana mandenana io isan'andro ka raha totofana ilay loharano dia tsy mipoitra tsony ilay rano mba hoe hiparitaka. Ka toy izany hoe ny fanahy masina zany tsy avelantsika hiasa amintsika satria tiatsika loatra ilay fahotana serikerintsika iny, ilay fahotana malala, ilay fahotana kely mantsy fa fahotana lehibe dia iny dia vitantsika ihany miala amin'iny fa ilay fahotana kely ilay tsy fohifohintsika iny tiatsika loatra iny kanefa iny zany manentsina ilay loharano dia ny feon'ny fanahy masina zany ka matonga ny hoe tsy mikoriana tsony ilay rano tokony andena ny fanahintsika ka miteraka famainana izany. Totofantsika hoy aho ilay feon'ny fanahy masina ka lasa tsy tamahana tsony zany tsika amin'ny mamaky baiboly, tsisy tsony ny fampianaran'ny fanahy masina, lasa tsy manaitra tsika tsony mamaky ny tenin'Andriamanitra fa ohatran'ny maika ary manoka ihany koa dia tsisy zavatra tsapa mihitsy ao anatin'ilay baiboly satria mamaky gazety fotsiny farany dia ajanona ilay izy satria tsy matsapa ny fanatrehan'ny fanahy masina. Raha mivavaka ihany koa dia lasa ohatran'ny mivavaka na ny teny izay lazaina raha tsy fantatra tsony satria tsy misy fanatrehan'ny fanahy masina satria dia ny fanahy masina ihany koa no mampianatra atsika hivavaka ka tsy misy fanatrehan'ny fanahy masina tsony zany ilay vavaka izay atao dia lasa ohatran'ny azo tory am-pivavahana mihitsy aza. Indraindray dia ny vavaka ataontsika tsy mihoatra ny plafond akory dia farany dia ajanona dia amenina dia lasa amin'izay dia ohatran'izay foana dia mandeha routine foana zany ilay izy. Raha mety routine indray dia araka ilay voalaza teo hoe tsisy zavatra manataitra tsony satria tsika ihany no manentsina n'ilay loharano mba tsy hikoriana tsony. Ka izay no mahatonga famainana aram-panahy ny fahotantsika, ny tsy fahafoizantsika miala amin'ny zavatra izay tena hoe mety mampalahelo ny fanahy ka mahatonga azy tsy hanao ny asany tsy hikoriana amelombelona antsika intsony. Dia miteraka famainana aram-panahy avokoa izany. Toy ny tany ihany hoy aho satria hoe raha ohatra ka hoe tsisy rano mandena ny tany dia mamaina ziska izy lasa karakaina vakivaky mihitsy. Ka raha mifandray amin'ny tompo isika miverina amin'ny fitiavana voalohany tahaka ny tenenan'i Jesosy hitany amin'ny fiangonana Efesosy dia vao maika amelombelona antsika indray ny fanahy masina dia hitantsika fa hitombo hatrany ny famamentsika ny tenin'Andriamanitra, hitombo hatrany ny fitiavantsika miray amin'ny fanahy masina, fianona ny tenin'Andriamanitra. Tsy tia handany fotoana amin'ny zavatra hafa tsony ianao fa ohatran'ny hoe misy hery misy hitona foana hoe ndanandray mihaino pureté, ndanandray mihira fiderana, ndanandray mivavaka indraindray za an-dalana any dia tena mangetaheta mafy mihitsy tia hivavaka. Izay ilay loharano izay mikoriana zany tena hoe velombelona indray ka raha ohatra ka tsika manatanteraka izay dia hoy ny teny izay voalaza any amin'ny salamo toko voalohany ihany hoe toy ny hazo izay nambolena eo amoron-drano ka dia omando lalandava ny fakany ary ho maintso lalandava ny raviny ary ahitana vokany izy. Ka izay zany no symptôme sy ny mahatonga ny famainana aram-panahy. Voalohany indrindra hoe indraindray koa zany tsy fahampiana fotoana satria dia volo moa dia tsy tery lalana izy satria efa marina fa efa resy izy fa nefa kosa mbola tsy nilavolefona izy ary dia mitady hevitra foana izay ampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ka inona ny ataony ohatran'ny hoe angalarina ny journée-tsika, ny vokisana ny zavatra rehetrarehetra, ny distraction, ny firesahana amin'ny namana etsy sy eroa, ny asa maro isan-karazany dia tsisy tsony na fotoana hifandraisantsika amin'ny tompo aza, tsisy tsony na fotoana hivavahana, fotoana hianona ny tenin'Andriamanitra, fotoana hamakiana baiboly dia lasa mangetaheta. Raha ny nofontsika mantsy zao ty nofontsika ity raha tsy misotro rano tsika dia tsapantsika ny anatintsika any zany mangetaheta zany mila hisotro rano. Ka toy izany ihany koa ny fanahintsika. Raha ohatra ka tsika mangetaheta zany tsy ampivavaka dia tokony ho tsapa zany manana an'izay
maina be zany de isotro rano zany ka rehefa tsy manana an'izay alarma zay tsontsika de tokony manontany teny maninona ary aho tsy mivavaka kanefa tsy matsiaro tena mihitsy tokony hivavaka, maninona ary aho tsy mamaky tenin'Andriamanitra kanefa tsy matsiaro tena mihitsy tokony hamaky tenin'Andriamanitra satria nofotsika zany ty nofo ty mahatsapa hoe mangetaeta zany ay moa tokoa fa adiny efatra zay tsy misotro rano andeha isotro rano aloha mba handena ny vatako ka toy izany ihany koa tsika hoe voalaza ny tenin'Andriamanitra Jesosy de niteny hoe izy ilay loharano velona de izay misotro azy de tsy mba hangetaeta intsony izay ny voalazany any amin'ny Jaona 4:7 ka aleo zany tsika mba hanala an'izay etaetantsika zay dia iresaka amin'ny Jesosy foana efa nierasera amin'ny Jesosy foana dia mando lalandava isika ary maitso lalandava ny ravina raha tonga ny fahamainana zany fahamainana zany moa dia toetrandro mafy zany zavatra mafy izay iainana izay tena hoe menansa tokoa amin'izao fotoana zao hoe misy ny fiakaran'ny vidim-piainana ny filazana ady sehatseroa zany rehetra zany dia izay olona manana an Jesosy zany dia tokony ho faly lalandava satria manana ny vokatry ny fanahy ao anatiny ao mitondra ny fivaliana sy ny fiadanana ka izay sy izay indray ary rahavavy sy ranada no fomba anankiray hoe tandremantsika mba tsy ho latsaka anatin'izay fahamainana aram-panahy zay satria dia Jesosy dia niteny mihitsy hoe tany mafy izay anananao mba tsy sy akany satroboninahitra ao. Amen. Ndahoarintsika hivavaka. Misaotranao izay ry ranay tsara indrindro ny amin'izay teninao izay. Ka dia ianao tokoa ny toetra betsaka ao anatinay Jesosy io. Fa ianao ilay loharano velona miboiboika izay mandenana isan'andro ka dia velombeloma indray izay. Fenoy hatrany izay fanahy masonao mba hahaizanay anderaky ny sitraponao ary fonana aminao ihany koa raha tokana tsy niaino ny fitenenanao izay izay nampandrianay raha toka nisy zavatra tsy nety nataonay mifona aminao izay diovy amin'ny rahanao izay Jesosy ao ary aoka izay mba ho sensible amin'ny fanatrianao fanahy masonao amin'ny teny izay lefanao ka dia ianao no hitombo fa izahay kosa dia hihetry amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy ny tompo no anaovako izany vavaka izany. Halleluia. Amen. Amen. Ia, avy dia nitondram-bavaka ho an'ny olona rehetra moa ny ravavintsika manoloana an'izay fahamainana aram-panahy izay. Ia, dia hitantsika marina loatra ny valiteny izay nentin'ny rahavavy teo fa satria isika dia miaina amin'ity tany ity. Dia ny zavatra rehetra misy fomba iainany avokoa. Ny zavamaniry izao dia maniry amin'ny analan'ny rano. Misy zavamaniry maniry amin'ny analan'ny rano ambony tany maina zany dia misy koa any amin'ny tena hoe zavatra mahafotafotaka hoe tena rano misy no hipetrahany zay vao tena hoe mahazo aina. Dia hitantsika fa misy famandona ny zavatra iray vao mitsiry. Dia raha izay izao ny zavamaniry fa isika kristianina zanak'Andriamanitra mila mando isan'andro tsika. Amin'ny fomba ahoana ny ampamando ny aram-panahintsika? Mila tondratondrainao amin'ny alalan'ny vavaka ny aram-panahinao. Mila miaina amin'ny fiainam-bavaka anao, mila miaina mamaky baiboly, mila miaina amin'ny fiainana amin'ny fiderahana, zavatra mombamomba ny aram-panahy rehetra zany mila amandonao ny fiainam-panahinao. Fa rehefa tsy miaina ao anatin'ireo ianao dia tsy maintsy maina. Dia le maina dia mandeha routine amin'izay ianao avy hatrany tsy ho hitanao hoe avy hatrany dia maina ny aram-panahinao fa ohatrany hoe mandeha tsikelikely izay le izy. Ohatrany hoe androany ianao zao raha nanao vavaka adiny iray ianao androany dia noho ny amin'ny hazakazaka be rapitso dia azazakatiny ihany fa tsy maninona fa comprendre anany tompo dia mandeha ihany koa fotoana dia amin'ny rapitso indray ndeha ataoko raha hoe tsy mifanelanelanà ray andro fa ianao mahalala ny fomba firaisanao ny tompo dia le tamin'ny voalohany raha lavalava nefa ny hena efa makany amin'ny tena ho fahamainana ianao izay na koa hoe fiverenan-dalana. Ka io fanahintsika io mila tondrahana isan'andro. Araka ny teneniko teo hoe raha ny zavamaniry aza mila tondrahana foana ohatra fotsiny izao ny voninkazo eo amin'ny tokotaninao eo mila tondrahanao rano foana satria mivelona amin'ny rano ireny voninkazo ireny rehefa tsy tondrahanao dia malazo dia rehefa tena tsy tondrahana mihitsy koa na dia efa hitanao fa malazo aza dia maina tanteraka amin'izay avy eo. Hitanao amin'izay dia ohatr'izay koa ny fanahintsika rehefa tsy tondratondrahantsika eo amin'ny alalan'ny fihainoana toroteny amin'ny alalan'ny
firaisanao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaovana fiderana, amin'ny alalan'ny famakiana baiboly. Rehefa tsy voatondratondraka eo dia tsy maintsy maina ny aram-panahinao. Dia mila zany tsika miditra lalina tena hoe mila mampitombo an'izay. Androany zao fifampizarana zao dia mba hatsiarovana hoe aiza amin'ireo plasy efa niresana teo ireo ny plasy misy anao amin'izao fotoana izao. Zany hoe aiza ho aiza amin'ireo ny fiampiainanao amin'ny aram-panahy amin'izao fotoana izao. Inasiana zavatra hitanao fa nisy fiamorana, nisy tsy fahazotoana ny nanatanteraka azy. Efa makany amin'ny fahamainana ny aram-panahinao zany amin'izay fotoana izay. Efa namaly ny ravavintsika ray teo fa andeha hantany an-dravavy indray sika, an-dravavy ray izy koa manana ny avaliny izy dia hometsika anazy indray ny fandraisam-pitenenana hamaliny ny avy any aminy. Dia tiako ihany ianao mba iomakomana hoe ohatra ny eo koa ny valiteninao eo amban'ity fifampizarana ity zany. Dia ndao ary ho raitsitsika indray ny ravavintsika manaraka. Fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy tonga eto koa mba hamaly an'ity fanontaniana ity hoe inona no mahatonga ny fahamainana aram-panahy dia ny fomba fisehoany. Ny fahamainana aram-panahy ndaso aloha entiko tondra ohatra zao ianao mamboly anana aloha ataoko hoe anana. Dia ny anana iny tsy mitsiry iny raha tsy tondratondrahanao, asiana zezika, asiana rano, tondratondroana. Dia raha tiana hoe tena hoe tsara mihitsy ny fitsiriny, tena hoe vokatra tsara, tsy maintsy tondratondrahanao foana, asiana zezika, vaina, ohatrohatr'izay raha fambolena no hitondrahana azy. Satria raha tsy tondrahanao iny, raha tsy karakarainao iny dia lasa maina, lasa miemay dia maina. Dia na ny toerana ambolenao anazy ary karakaina dia mazava ho azy fa maty iny, tsy hamokatra iny. Na mamokatra izy fa tena hoe ratsy be ny vokatra avy ao, mitsipojipojy, tsy dia fresh tsara satria légume. Dia tahak'izay ihany koa ny fahamainana aram-panahy. Ny fahamainana aram-panahy ny antony mahatonga ny fahamainana aram-panahy dia izay zany izy hoe ny aram-panahintsika ity dia mila tondratondroahana foana. Tondratondroahana amin'inona? Ny vavaka, ny fianarana, fiainoana tenin'Andriamanitra, ny fiderana mba ho mando mandrakariva. Satria raha tsy tondratondrahantsika, raha tsy tondratondrahana amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny famakiana baiboly, amin'ny alalan'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra dia maina zany izy dia karakaina. Dia ny fomba fisehoany dia lasa tsy mazoto mivavaka ianao, lasa kamokamo ianao, lasa tena hoe mavesatra be ianao na ny anao ny asan'Andriamanitra. Dia izay ilay mahatonga miapaka any amin'ny fangatsiahana ary indrindra tena hoe fiverenan-dalana tena hoe maty tanteraka le ny aram-panahinao satria raha vao ny olona anankiray no miverin-dalana dia izay zany izy hoe tena hoe tonga amin'ilay fahafatesana aram-panahy. Satria izay hoe tsy voatondratondraka, tsy voakolikoly. Ty aram-panahintsika ity dia mira kolokoloina ihany koa, tondratondroahana, avaina, amboarina. Tahaka antsika mikolokolo ny vatantsika io ihany, ny fikolokoloana ny aram-panahintsika. Tsika angamba ny ataoko tsy manao viretra be, madio foana, misolo akanjo foana. Na ianao angamba mety hivoaka tsy hanao akanjo miforiporitra be, akanjo maloto be. Ataonao metimety mihitsy ty vatanao ty, tsy tianao masisisy, raha vao masisisy dia mandro. Tahak'izay ihany koa ny aram-panahintsika mila kolokoloina, mila tondratondrahana amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny tompo, ny vavaka, ny fifadikana, ny famakiana baiboly, ny fiaraha-miangona, ny fanaovana asan'ny tompo. Izany no hanondratondroahana ny aram-panahy mba tsy ho maina. Ka rehefa tonga amin'izay hoe maina aram-panahy izay dia makany amin'ny fahasimbany izay tsy hamokatra dia maty tanteraka.
Ka aokany antsika mba tena hoe samy hanondratondraka ny ara-panahintsika mba tsy ho tonga amin'izay fahamaizana maina zay ary tena hoe izay le fomba fiseho an'izay hoe ny lasa kamo mivavaka ianao lasa tsy de mazoto mamaky teny, lasa de kamokamo, tsy maritra mivavaka, tsy manana relation de tonga amin'izay hoe maty tanteraka izay, tonga amin'ny fahamaizana de farany de maty, tsy velona tsony de lasa tenin'Andriamanitra nefa de milaza hoe any amin'ny apokalypsy any angamba misy an'izay hoe aoka angatsiaka na afana fa raha matimaty de alohan'ny fahafan'Andriamanitra. Ka aokantsika tena hoe afana fa tsy ho matimaty fa ho alohan'ny fahafan'Andriamanitra fa aleo tena hoe velombelona tsara, tondratondrahy tsara, asio zezika, avao ny fanasiana zezika, ny fitondratondrahana azy de amin'ny alala mivavaka, ny fianarana, famakiana baiboly, ny fiavahana azy zany mba esorina ny ahitra ratsy raha ohatra fambolena de raha ohatra koa atao amin'ny ara-panahy de esorina ny zavatra mety maneritery ny ara-panahinao, ny karazana faotana maro mety mangeja ny ara-panahinao, tsy ahafahanao mandroso de mihemaina foana. De izay ny valiny avy aty amiko de makasitraka antsika tsiraray azady ny amin'ny fiainoana tain'ny tompo daholo. Amen. Amen. Halleluja. Makasitraka ny rahavavy ihany koa tsika nitondra izay valiny avy any amin'izay. Tsara marina fa tsy ny fanao fotoana izay roa ka hitovitovy ndao ampitovy ny zavatra ho tenenina fa de hitantsika fa nitovitovy ny zavatra noresanay teo hoe ny ara-panahintsika rehefa maina mila amandoina amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny asa fanompoana izany. Ka tena ilaina satria ny zavatra rehetra dia amin'ny fomba hitsiriany avokoa araka ny vavolazo teo hoe ny zava-maniry dia mitsiry amin'ny alalan'ny fikarakarana azy sy ny rano izay hiainan'ny zava-maniry iny. De ohatran'izany koa izaho sy ianao kristianina de mila mitsiry tsara sika rehefa voatondratondraka amin'ny lafin'ny firaisana amin'ny tompo. Eo le mipetraka ilay tenin'ilay ilay rahavavy teny aloha hoe tsy fombafomba tsony ilay iraisanao amin'ny tompo hoe religion fa tena relation. Fa rehefa tena io relation io no iainanao ao amin'ny tompo de voatondratondraka tsara ny ara-panahinao. De ozy moa ny rahavavy raha teo hoe mila karakaraina, mila avavaina, mila asiana zezika, endrika raisitsika ihany koa ny endrika zezika amin'ny fiainan'ny kristianina de ny fanenjehany manodidina, fanenjehan'ny olona, reny zezika mampitombo antsika reny ary tena mampiroborobo, mampitsiry rehefa tena hoe miaina tanteraka ato amin'ny tompo ny olona iray. Ny fanadiovana satria ny teny rahavavy teo mila diovina, mila sasaina fa ianao sy tia zavatra malotoloto amin'ny tenanao de ny ara-panahintsika ina fanadiovana azy ny fifonana, ny fibebahana. Mila diovinao, mila mahatsara tenanao, mila mahatsapa tena fa ny sadosoana ka miekeloka eo anatren'Andriamanitra. Ilaitsika ry havako rehetra izay ho antsika rehetra izay mivonimbonina ho any an-danitra, hisenan Jesosy any amin'ny rao an-lanitra. Tandremo ho maimaina ny ara-panahinao, tandremo hangatsitsika ianao, sao ianao anaty le mangatsitsika, sao ianao le maimaina iny ho avy tampoka Jesosy de tafapetraka amin'ilay virjina adaly ianao. Fa ny dimihindry ny vonimbonina mandomando foana ny fiainam-panahiny. Ka jereo ao anatin'ireo valiteny izay nentinay telo mirahavavy teo ireo ara ny plasy misy anao amin'izao fotoana izao. Aiza ho aiza ianao zao efa tena mando, efa tena mafana, efa tena mirehatra ve sa mbola stomina, mbola taritina, mbola etanina be, mbola foapoazina foana ve sa efa tsy mila izay intsony ianao fa tonga de avy hatrany de ianao no mirehatra, ianao no tonga de miteny rehefa misy resaka hoe asan'Andriamanitra de fa tonga de tsy miandry tononona fa avy de manao satria izay le izy mafana mirehatra sy de petrapetraka.
Ka jereo ary amin'ny plasy misy antsika fa zao tonga tampoka ny tomboka fanairana ao antsika rehetra ny fandaharana nentiny amin'ny rahavavy telo amin'ny rahavavy teto mba tsy ho varom-barina ianao. Zao tafiditra ao anatin'ilay hoe maina ny aram-pananao dia ianao mandeha routine fotsiny. Fa aoka hanana relation fa tsy religion ka hoe fombafomba fotsiny ny fanompoana izay ataonao. Amen. Dia Samira mandray sy makatoa andreo izay fifampizarana nentina teo ireo mino fa nisy no raisinao izay ary mety efa fantatrao ny plasinao manoloana andreo valindreo ho anao izay hamaly raisina ny mpitiavana ny valiny na lava na fohy eo anatin'ny commentaire dia raisina ny mpitiavana dia makasitraka feno samia tain'Andriamanitra samia manamanto ny fanany samia mivonimbonina fa hisenan'ny tompo eny amin'ny raho ny lanitra antsika rehetra. Aleloia. Amen.